Atahoran'ireo tompon'andraikitra ny atsimo Madagasikara ny iverenan'ny tsy fandriam-pahalemana izay mampandrotsy lavoloha andreo vahoaka ny amin'izay ilan'ny atsimo nosy izay no zany indrindra mitaka ny fametrahana drafitra sy tetika entina anafoanana ifotony izany asandalo zany ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena Andriamatoa Elson Brisson. Raha tena hanao le tena famongorana ny dahalo na ny hoe resaka tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia amiko manokana dia tsy vahaolana ny fanaovana opération na opération Kodare io na opération tsy mitsitsy io na inona ny fomba filazana azy ny antony dia zao voalohany indrindra aloha zany toe-tsaina ny malagasy rehetra mila ovaina ary tokony hisy ny firaisan-kina eo amin'ny force de l'ordre sy zay mpitona fanjakana zany hoe ny olom-boafidy tiako tolazaina amin'izany ny président Fokotany ny mera ary ny lehibe ny faritra etc tiako lazaina amizay zany a de misy ny arrêté régional zay hoana tsy mandrefana manokana hoe miainga any amin'ny Bokinomby any no ihita tarafina voalohany eo ihany koa ny bokim-bahiny sy ny carnet pokon'olona ireo avy amireo ihany no hita vahaolana mikasika nyty resaka tsy fandriam-pahalemana ty indrindra koa zany amy resaka Bokinomby tokony misy zany ny comté parafean'izy io de manomboka amin'ny lehibe ny faritra mandana amin'ny lehibe ny distrika mandana amin'ny be ny tanàna mandana amin'ny délégué d'arrondissement atsaty amin'ny Fokotany tiako tolazana amizay zany ambaratonga pahefana maromaro no manao comté parafé ilay Bokinomby fa izy io matetika zany misy fokon'olona anakiray niomby ny déclaré dimapolo manana Bokinonga hafa koa izy roanjato nefa olona ray ihany ka délégué d'arrondissement mireo zavatsy reo zany miraikitsy kombakomba amin'ilay tomponomby izay considéré dahalo raha tsy any amin'ny fotony zany no jerena ty resaka tsy fandriam-pahalemana ty de mbola hisy foana io tadidio tsara nefa nisy ny dina menavozo tamin'ny fotoana mojajony teto nisy ny opération tsy mitsitsy tamin'ny fotoan'andro nisy ny Kodare zao raha vonijano zao ny Kodare raha ivolany deleny teo dia izao ndray mitohy ary tena mitohy zato sandrato alina fatsatry iny raha vonijano ny Kodare tiako sanamata tsy hoe tsy ilaina fa tokony haharitra ka raha tsy haharitra ihany satria ny volam-panjakana tsy maharitra aleo tsy misy